Miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Ny fampizarana antsika eto dia mahakasika ny toetra ara-pôlitika mafampana ankehitriny ary ny fampitahana na comparaison no hozaraina amintsika eto sy raharaha pôlitika mafampana izay. Iza tokoa moa ny olona mpanohitra ity fitondram-panjakana ity sy olona izay mpanohana ity fitondram-panjakana ity. Raha jerena manokana ny olona izay mpanohitra ity fitondram-panjakana ity dia olona manana maha-izy azy daholo sy manana fahalalana, fahendrena ary efa mpisehatra pôlitika avolenta matianina, fa indrindrindrindra manana fitiavana tanindrazana feno, tsy miambahamba, tsy mitanila fa tena fitiavana tanindrazana no ao aminy ao. Ho jerentsika avy eo ihany koa ny momba ny olona mpanohana ity fitondram-panjakana ity. Fandao aloha jerentsika ny olona mpanohitra iza daholo ary izy ireo. Voalohany dia Profesor Ranjeva izay mpitsara manana maha-izy azy zany eto amin'ny firenena ary manana fitiavana tanindrazana. Faharoa hitantsika ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha Christine Razanamahasoa. Tsara ihany koa izy ary tena manana ny maha-izy azy ny minisitra teo aloha ary manana fitiavana tanindrazana feno. Fahatelo, General Ramakavelo, efa iarahantsika mahita fa maneho hevitra izy rehefa misy zavatra tsy mety, tsy milamina eto amin'ny firenentsika, mandray anjarany izy amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra amin'ny sehatra ara-pôlitika rehetrarehetra ary fitiavana tanindrazana koa misy izy. Hitantsika ihany koa filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana zay no fahaefatra ary manana ataontsika hoe maha-izy azy amin'ny lafiny ara-pôlitika zany na amin'ny ara-sosialy na ekônômia, fampiroboroboana ara-toe-karena rehetrarehetra ananany ihany koa zany fitiavana tanindrazana zany. Fahadimy dia solombavambahoaka teo aloha Jean Brunel Zafindratrova. Izy amin'izao fotoana izao manko tsy hita hoe nankaiza izy, mangina izy satria izy manko teo aloha nanohana fitondram-panjakana ity Andry Rajoelina, rehefa hitany tsy namely izy niala izy, sitaka izy nanao marche arrière izy, tsy mamely ity fitondram-panjakana ity ary niraisiny zareo ho mpanohitra, niala izy, mangina izy amin'izao ary manana fitiavana tanindrazana olona ohatran'izany. Hitantsika ihany koa fa aina nisy tena Andriana Solonaiko, solombavambahoaka. Izy dia filohan'ny mpanohitra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Maro ny solombavambahoaka, tsy ho tanisaintsika eto intsony fa maro ireo solombavambahoaka ireo mpanohitra ity fitondram-panjakana ity fa manana maha-izy azy zany ary manana fitiavana tanindrazana ihany koa mba hampiroborobo ny ara-sosialy sy ara-ekônômia sy haneho hevitra mba hitondra ny hetaheta-bahoaka zay. Hitantsika zao ny Fidèle Razanapera reo, ry Maître Hanitra reo, solombavambahoaka Roland Ratsiraka izay manao mitaky izay zom-bahoaka rehetrarehetra zay. Hatreto aloha mbola tsy misy vahoaka Antananarivo mihetsika amin'ny 13 Mai na hoe amin'ny Ambohijatovo. Io manko taloha tamin'ny fitondrana teo aloha. Hitantsika ihany koa zao manana maha-izy azy koa filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary nalalaky ny fanehoan-kevitra, tsy fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra serasera zany fa fanehoan-kevitra amin'ny ohatrika hoe mitondra banderole na mandeha amin'ilay toerana voatokana hanaovana izany. Ary amin'izao fotoana izao mauvais misy olona mpanohitra afaka mandeha eo raha tsy voasakina ireto mpitandro filaminana ireto, hery mpamoretana ny ankehitriny. Hitantsika ihany koa ny mpanohitra izay ihany koa dia eo ihany koa Rivo Rakotovao, manana maha-izy zany, manana fahalalana zany, manana fahendrena fitiavana tanindrazana ihany koa zany. Maro tsy voatanisa ny mpanohitra. Hitantsika zao ry Hajo tao amin'ny kolektifiny malagasy, Tahirana Zafijoelina, tao amin'ny firaisankina rehetrarehetra tsy voatanisa, maro manana maha-izy azy zany. Olona rehetrarehetra tanisaintsika zany, tsy voatanisantsika eto ny mpanohitra ity fitondram-panjakana ity fa maro loatra ny mpanohitra. Etsy andany kosa nefa araka ny tenenintsika teo zay fampitahana zay ireo mpanohana fitondram-panjakana ity iza daholo ihany koa manko zareo. Hitantsika aleo tsy ho tanisantsika fa amin'ny alalan'ny sary no jerentsika satria na ry zareo reo efa dinosaure pôlitika aby ne zareo reo de tao karazana hoe manao upara, manao opara, manao mapara, manao rehetrarehetra. Hitantsika ihany koa zao ny ambany tanàna maro ireo tarihiny député solombavambahoaka Désiré reo eo ihany koa ry Evariste mpanohana fitondram-panjakana ity, ry dadan'ny Jemima eo amin'ny serasera Mada rehetrarehetra tsy voatanisa ireo mpanohany fitondram-panjakana tsy voatanisantsika eto governoran'ny faritry Nalamanga, Hera Somarmaka rehetrarehetra tsy voatanisa ary zareo reo. Koa mijeritsika raha manao fampitahana na comparaison hoe izy amin'ny zareo reo manana potentiel na ataontsika hoe manana fitiavan-tanindrazana feno, manana maha-izy azy
manana fahalalana fahendrena. Anjarantsika mitsara izany. Antsika tsy mitsara eto fa fatapatatra ihany hoe eto le niveau le olo hitantsika zao vaovao miparitaka hoe au niveau tokoa ve le général ty, karazana niveau ataontsika hoe teny frantsay nazy mbola ambany be nefa général manamboninahitra ambony. Nanahoana re ny etapy nandalovany olona zany, tsy de valapatrotrika fa indraindray manko ny ato amin'ny côté-ny mpanohana fitondram-panjakana dia tsisy rarahinay an'izany fa zahay dia manana vahoaka. Movy tsy manana vahoaka ihany koa ny mpanohitra ato. De zareo manko miteny indray koa hoe anay ny solombavam-bahoaka, anay ny ben'ny tanàna. Tsy izany ihany aza fa hitantsika ihany koa ny mpitandro filaminana an'zareo ny miaramila polisy gendarme rehetrarehetra fitsarana ny zareo fitondra fitrakana jiaby rehetrarehetra io. Tsy de valapatsy ihany koa tsika fa hijery am'le hoe vahoaka zay fa ananana zareo vahoaka na député na ny ben'ny tanàna izay. Mipetraka ny fanontaniana. Moa ve vahoaka ankehitriny tsy manenina ary mbola mifikitra, mbola tia anareo ve? Ohatra ihany ataontsika amin'irety mpanohana fitondram-panjakana ity hoe jiro sy rano ihany tenentsika amin'ny vahoaka hoe mbola ho tia ny fitondram-panjakana ity ve fijalian'ny jiro sy rano manerana ny nosy fa tsy hoe Antananarivo irery. Io ohatra anankiray fotsiny hoe mbola tianareo va fitondram-panjakana hijoro eo. Resaka jiro sy rano ihany tenenitsika amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Raha tsy mitaraina zareo zao misy aza tsy misasa, misy aza tsisy jiro anatin'ny firy zoro, anatin'ny ray andro aza mety tapatapaka mety firy. Miverina indray manko izy zao fatapahana jiro. Raha malala rahantsika mahita zay amin'ny tambazotra serasera izay. Koa tiany Andrajoelina ty ne mirehareha. Ohatra ataontsika zao teo vetivety teny Ivato hoe nanome prime na satria olona niasa mafy nahitaky ny volamena. Zareo manko rehefa volamena na zavatra sarobidy, hazo sarobidy rehetrarehetra dia miakatra ary hita hoe tena manao ny asany. Petraka ny fanontaniana ho an'ny Andrajoelina sy ireo gouvernemanta rehetrarehetra ty. Firy amin'ireo mpiasam-panjakana reo nanao ny asany atsakany sy andavany ka nomena ny prime ohatran'izao. Am'izao teninantsika zao manko tsy sahin'ny Andrajoelina nanome chiffre na montant an'le prime na vola fankasitrahana nomena ireo mpiasan'ny dédouanement tany amin'ny Ivato izay. Move matahotra ianao tsy asehonao hoe ity ny prime hoe zao ariary fa nomeny hoe fampakasitrahana ho an'ny mpiasan'ny dédouanement zay. Mampetram-panontaniana antsika rehetrarehetra zany. Nefa fa nivoaka le izy tamin'ny tambazotra serasera, tsisy olona tsy ahalala anazy, tsisy olona tsy ahitana azy, koa tsy nasehony zany. Mangiry firy anie mpiasam-panjakana maro misy aza maty am-perinasa, na gendarme zany, na miaramila zany, na polisy zany, maro ambanin'ny ravinkazo any manao ny asany atsakany sy andavany fa tena mahazo prime ve, mahazo fankasitrahana ve? Fa ty Andrajoelina ty ne fisehosehoana ny tena talentany. Fisehosehoana hoe io tena fa indrindra surtout le ataontsika hoe ny volamena, valerany iny, valeur ataontsika hoe manan-danja satria vola tsy tokony tsy foroy iny. Ary handeha ho akaiza manko izy iny, meny prime le olona fankasitrahana dia handeha ataonay aiza manko izy iny. Misy tambiny ve ao? Tsy izany ihany zava-misy eto an-tany sy firenentsika ankehitriny. Fa hitantsika zao ny ady tany am'izao tenenantsika zao Nosy Belleville Ampasindava aravan'olona manambola ny tany zareo efa ela nefa nipetraka teo amin'ny 30 taona 40 taona. Koa zany indrindra ankehitriny maro ny tanora mijoro maneho hevitra ary vonona ho faty ho an-tanindrazana. Hitantsika manko vidéo miparitaka amin'ny tambazotra serasera zay misy tanora misahy mitsanga. Engane mba hisy ohatran'izany ihany koa amin'ny tany filaminana mba hoe tiako lasa héros-ny firenena. Andambosinao ao ny vahoaka rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao tsisy olona tsy haneho hevitra fa matahotra hoe zany fikatrahana satria zay mihitsy anie ny talentan'ny fitondram-panjakana ity mba hoe hanidy vava mba tsy sahy taka. Indraindray ihany koa ny mpanohana ity fitondram-panjakana ity rehefa ohatra ataontsika hoe mangina zao, ohatra zao mangina zao ny Jean Brunel député teo aloha
nahazo vola ngamba izy dia mangina. Non, misy ny fanehoan-kevitra atao ireto mpanohy ny fitondram-panjakana hoe rehefa mangina ohatra mpanohitra ohatra mangina zao sy tena resaiko tsy teniteny intsony anomena vola aho dia tsy miteny dia ohatra ny hoe ataontsika hoe midia vavanao fa azafady raha miteny an'izany dia hoe mangina ilay olona dia fa hoe nomena vola io. Misy ihany koa rehefa olona miteny io dia vazaha mody miady. Rehefa ianao miteny ihany koa amin'ny alalan'ny mpanohitra dia hoe vazaha mody miady. Ohatran'izay manko ny sehatra fanaovana politika eto amintsika. Tokony toe-tsaina ovaina, firaisan-kina mpanohitra samy mpanohitra zao no ilaina. Fa indrindra ny tanora ankehitriny omeo sehatra mba hitolona amin'ny zava-hitaky amin'ny zava-rehetra rehetra. Na ny tanora zany na olon-dehibe tenentsika tao manana maha-izy azy zany ary manana fahalalana fahendrena fitiavan-tanindrazana atambaro ny hery amin'izao fotoana zao. Mila manambatra hery tsika fa misy mafia hitatsika misy amin'ny firenentsika. Raha tsy mitsangana tsikelikely tsika rava tanitsika hitatsika nosy be zany efa ela hitatsika zao Rivolery Rakotomalala zany ihany koa manana maha-izy azy. Faniry Soerinaivo zany ihany koa manana maha-izy azy. Olona miteny ohatran'izao tokony hamafisy zany fandraisana anjara. Le olona zao ataontsika hoe nareo andafy aty, nareo andafy ary dia miteny amin'izay zany le mpanohana fitondram-panjakana hoe tongava nareo aty tahaka grevy na hoe nareo any fotsiny. Efa fandraisana anjara zany. Misy ane fandraisana anjara direct dia misy fandraisana anjara indirect na hoe mivantana sy ankolaka. Ny fandraisana anjara ataonay zao dia ankolaka fa hevitra no omena, teny no omena, karazana hoe manentana ny vahoaka rehetrarehetra. Zany ny fandaharana ataontsika eto ho amin'ny mpanaraka antsika mba hifohafoha fa maro ny matoritory mba hitsangana hoe handanjalanja hanao comparaison tenentsika zay hoe hamakafaka hampitaha hitatsika ne mpanohan'ny fitondram-panjakana aty fa tena ambany le niveau. Tsy hoe mandatsa fa zavatra hita teneny zareo zany generaly hitatsika eo. Tsy tenenitsika intsony le ambany tanàna reny. Revarista zany ve Solombavam-bahoaka Renève Raolidina rehetrarehetra voatanisa dia karamaina amin'izay zany ambany tanàna mameno toerana ry zareo satria te hifikitra eo ny toerana ry zareo. Fa raha olona mba manana fahalalana manana maha-izy azy mba mijanona kely izy manao stop hoe aiza moa no safidianako handeha amin'ny mpanohitra ve za sa handeha amin'ny mpanohana fitondram-panjakana. Fa indrindra ity andrajoela mpisehoseho mpioeraoera rainolainga dia mbola misy manaraka noho ny reto mpitazona toerana reto mahazo vola reto sy ireo ambany tanàna rehetrarehetra ambany niveau rehetrarehetra dia hoe zahay dia maro vahoaka amin'inona ny olany fidiny be ny tanàna ny olany fidiny alabato azy zareo manenina amin'izao fotoana izay ihany koa na dia tsy alabato amin'ny sasany manodidina ny eran'ny Madagasikara aty manenina ankehitriny noho ny fijalian'ny zavamisy satria zareo ihany koa mampiasa vola zany. Koa izay tompolasy tompoko vavy ny zavamisy afaka nozaraina amintsika eto fampitahana zany hoe mba mandinika tsara atsika vahoaka amin'izao fotoana izao ity zao efa 2025-2026 koa militsangana vahoaka malagasy. Misy tanora mitsangana amin'izao maneho hevitra ho maty ho an-tanindrazana koa atsika ihany koa dia ahoana ny ataontsika mipetraka ny fanontaniana atsika rehetrarehetra inona koa no anjara birikinao atsika rehetrarehetra zay. Nanjara birikinay maneho mizara zao dia fantatsika hoe fanolorana vaovao ho antsika rehetra. Fandraisana anjara zany hevitra no ambarantsika eto, hevitra no atolotsika eto koa izay ihany koa no afaka nozaraintsika eto tompolasy tompoko vavy. Ary asadino hatrany miabone na manao zay moa na manao commentaire afahantsika mahatsatsatsy zavatra zay mankasitraka mankatelina tompolay izy tompoko vavy.